fahatelo amby roapolo ny volana May efatra folo sy roa arivo misokatra amin'ny fomba ofisialy androany ny fanamarinana fa 15 taona ny lycée Ampeflou izany hoe tamin'ny taona 2020 sy 700 no nijorondry teto amin'ity toerana ity eto indrindra ny voalohany fankalazana ny fa 15 taona Andriamatoa Randrianarivo Dida. Inona sinavy ny etsika hanamariana ny 15 taona ity. Sadatoko voalohany indrindra aloha ny taona angamba aloha no azavaina 5,700 nanorenana ny sekoly. Midika zany amin'ny fa 5,700 zany vao tena feno 10 taona le izy. Fa izany hoe misy antony zany nanokana nahatonga anay nanao an'le izy. Inona ny antony? Voalohany indrindra aloha dia zao ny mpianatra terminal nato aminay zany mba nangataka ny hoe satria zareo afaka baka amin'ity taona ity dia nangataka zany zareo ny hoe zay dia tsy hatratra le fa 15 taona fa mba inona no mba ataon'ny sekoly anay dia izay zany no nanoloanay azy tamin'ity taona ity hoe atao ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny fiandohany ny fankalazana ny fa 15 taona dia androany zany fa 13 ny volana May 7 dia 7 dia nanao an'ity fitaom-pivavahana ity zahay fitaom-pivavahana iraisam-pinoana izay entina angatahana fitahina amin'Andriamanitra ny sekoly izay nahafena le 15 taona voalohany zay. Faharoa hitrotroanam-bavaka reo mpianatra terminal izay anala baccalauréat amin'ity taona ity ary tena izay mihitsy zany no azo lazaina hoe anisan'ny zavatra anankiray faharoa nanaovanay an'ity fiaraha-mivavaka imbonana androany fanokafana zany ny fiandohan'ny fa 15 taona ny androany. Nanahoana ny toena? Misy mizara telo zany le izy. Misy zany le dingana voalohany izay ataona izao dia manomboka amin'ny herinandro zay manao hetsika ara-panatanjahantena, manao hetsika ara-kultoraly. Misy ohatra hoe andeha ho an'ny Miarinarivo zao izay ato amin'ny lycée moderne Ampeflou satria mankalaza ny 40 taona koa zareo dia mba makany zao zay dia mba anisan'ny zavatra anankiray fiarah-miasa amin'ny sekoly manodidina zany zavatra izay. Dia ny dingana faharoa manomboka amin'ny volana Oktobra. Amin'ny Oktobra ho avy zao zany dia anao ny hetsika mba ho fitadiavam-bola satria hitanareo moa fa sahirakirana ara-bola ny sekoly amin'izao fotoana zao dia mba manao hetsika zany zay hoe ho fankalazana zay fa 15 taona zay. Dia ny dingana fahatelo dia manomboka ny volana janvier mandrapatonga ny volana Mai 5,7 dia any zany tena famaranana azy. Manahoana amin'ny ankapobeny ny tantara fofoiny zany sekoly zany mandrapatonga amin'izao vanim-potoana fampiresatsika 15 taona marina zany. Ny androany dia mbola azo lazaina hoe mbola tany eny tahaka ny tony ministera sy ny karazany tony moa dia ny totoran'ny fanjakana itony toerana itony ananganana foto-drafitrasa dia tahaka an'izay zany nananganana ity toerana ity ka tamin'izany izy mbola tsy hoe lycée moderne Ampeflou fa mbola mizarazara misy ampahany eto amin'ny ilany atsinanana avaratra eto zao dia nomena amin'zareo le zanaky ny frantsay ny teratany frantsay tamin'izany fotoana zany zay Madagasikara zay ny antsoina hoe école conventionnée. Dia ny ilany atao amin'ny ato zany dia niarahana tamin'ny lycée technique commercial ny Tsimbazaza tamin'izany fotoana zany hoe annexe ny Tsimbazaza zany izy tamin'izany fotoana zany tamin'ny nananganana azy tamin'ny 5,700 dia taty aoriana zany teo amin'ny taona taoriana ny roa 700 dia nosarahana mazava mihitsy zany ilay sekoly dia tamin'izay zany nanomboka naka ny anarana hoe lycée moderne Ampeflou. Fantanina farany manahoana ny ho avy taona manarana 15 taona ny ho avy nirariana dia engany mba samy mikataka
lasa dimapolotona fanondrony zay a isika rehetrarehetra fa dia zavatra ataonay amin'ity komity amin'ity fananganana ny fankalazana ny fahadimapolotona ity a dia anao tsangam-bato lehibe anankiray zany zay dia anao anorona efitrano anankiroa laboratoire anankiroa zany dia ny anankiray anaovana laboratoire de langue ary ny anankiray a anaovana salle informatique zay anampianay ny anay ato manino zay no manao an'izay sy ny laboratoire de langue zay satria ato amin'ity lycée moderne Ampefilotia dia ny ataontsika hoe ny enimpolo isan-jaton'ny ankizy eo amin'ny première ny enimpolo isan-jaton'ny ankizy amin'ny terminale dia série A avokoa dia ny série CSD ato zany hoe scientifique efa mba manana izy zany a laboratoire manana physique chimie manana ny science naturelle efa manana an'izany izy fa ny ato amin'ny littéraire kosa dia mbola tsy manana mihitsy dia zay zany a no antony anaovanay ezaka be mihitsy zany amin'ity taona ity ary angatahanay ny malala-tanana ny ray aman-dreny mpianatra ny ministera ny olona rehetra zay afaka anaty anao zay laboratoire zay dia ezaka entina ihany ny fanaovana an'izay fa tsy maintsy vitanay zany zay za tsy miteny hoe dimapolo taona any arena vao vita zay fa dia ezaka zay ny anaovanay an'izay zavatra izay akasitrana feno ny filoha izay miandraikitra ny fankalazana ny fadimapolo taona nyity sekoly ity fa ny tsara marina eto am-pamaranana dia mahatratra 903 amin'izao fotoana izao ny mpianatra mandrato fahalalana sy fahaizana ato amin'ity sekoly ity ary hiadidina mpampianatra 7 ambizato ny efitrano ianarana kosa dia 5 amby enimpolo makasitraka makatelo ary mino fa hitondra soa ny sekoly ny fijoroana izao sekoly goavana izao ary hitondra soa ihany koa ny fankalazana sy ny fanamarihana ny fahadimapolo taona mirary fahombiazana sahady ho an'ny mpianatra izay anao ny fanadinana baccalauréat.